Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana amin'ny firy izao famantaranandronao zafady faly tafoana eto indray tsika androany a 15 heures kely misaotra tompoko tara efatra minitra tsika efa hifonana tompoko tsika malagasy a fa manao fotoana mahafinaritra fotoana amin'ny mpianakavy ty rahantsika ity mifona tompoko a tsy spectacle ty rahantsika ity satria za sady tsy artista fa mba mifampizara ara-panahy kely eto fotsiny tsika menakavy a dia misaotra tsika rehetra namaly ny antso a mba hiaraka hitsangantsika hifampiarabontsika hatramin'le mpihira ety aloha ny pastera zay eo akaikinao mba raha iso tanana raha misy zao vao mifankatratra ny taona dia mba arabao izy fanahy sy lafim-piainana samihafa dia ho anao ny voninahitra Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mipetraka tsika tompoko. Ety am-piandohana dia ety ametraka amintsika menakavy a fa eto tsika tsy jery spectacle tsy jery pastera fa eto tsika anatrika an'Andriamanitra. On est là pour Jésus. On n'est pas là pour cette église mais on est là pour le nom de Jésus. Andriamanitra tsy anarana fiangonana, Andriamanitra tsy MRE fa Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Andriamanitra dia Andriamanitra ary ho amafisitsika zany eo anatin'ny hira anankiray hoe Adonai. Anaran'Andriamanitra amin'ny teny hebreo izay midika hoe Andriamanitra tompoko, Andriamanitra mpanapaka ny fiainako. Zany hoe tsy anarana olombelona, anarana pastera manokana zany ahatongavantsika eto fa ny anarany rery. Dia anankiray amin'ny anarany antsoina hoe Adonai. Hira tsotra dia tsotra dia hoy ilay tononkira hoe hatrany fiposahan'ny masoandro du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que son nom soit sanctifié.
Adonai. Zay anaveritsika. Zay anaran'izay ny vavahany Abrahama tamin'Andriamanitra. Zay ny Andriamanitra ny vavahany Davida, zay Andriamanitsika eto. Amin'ny fotsika rehetra. tsy ny anaran'izao fiangonan'izao no iraineto fa ny anaranao rery
que ton nom seul soit loué et que ton nom seul soit exalté, Seigneur Jésus. Aoka tsy nianaran'izao fiangonan'izao no hita no isandatra fa aoka nianaranao rery mandrakizay 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 Yesu nianaranao rery Jesosy no dia rainay Yesu irao ihany nianarany androany nianarany rery ny dia raintsika Yesu tsy nianarako tompo fa nianaranao Yesu aoka nianaranao rery no indraindraina aoka nianaranao rery no irairaina izy angonany rona telo amin'ny anarako dia eo afoany aho tsy nianarako za pasteur Josina Ranjarson no ivorinay menakava eto fa nianaranao rery nianaranao rery inonay fa eto ampovoanay eto ianao Jesosy satria eto ianao androany dia isy famanginao ny tsararay avy amin'ny fanatrehanao ira nianaranao zay tsy keny mpitoeny Yeshua Yeshua tsy keny mpitoerina ira ihany amin'ny anaranao Jesosy no ivoriana eto androany skire ihany hoe satria nianaranao dia raina eto androany dia nivoninahitra ho iseho eto androany tompo androantsika rehetra mba ilaza amin'ny fotsika rehetra androany ka nivoninahitra ao ameno anay fa tompo ianao zay ny adonay ny irairaintsika teo ka nivoninahitra ao ameno anay fa tompo ianao sy Andriamanitra raha mba samy afaka amerimerina an'izantsika rehetra androany hoe ka nivoninahitra ao ameno anay fa tompo ianao sy Andriamanitra
kanivonina hitrao ameno anay fatompianao sy andriamanitray zay ianao veritsika amin'ny fotsika rehetra kanivonaitrao kanivonina itrao ameno anay fatompianao sy andriamanitray amin'ny fotsika rehetra ihany androany kanivonina itrao kanivonina itrao ameno anay fatompianao sy andriamanitray oiratsika mafiany androany ao kanivonina itrao idina manokany en Jesosy kanivonina itrao ameno anay ameno anay fatompianao sy andriamanitray tompo misandrata tompo misandratami ny avindriana kany fideranana anerana nita tompo ao que seu anio ao que seu anio me fale viajana kanivonina itrao kanivonina itrao ameno anay fatompianao sy andriamanitray oavetsika farany androany tompo misandrata tompo misandratami ny avindriana kany fideranana anerana nita tsy fideranay fa fiderananao Jesosy ao que seu anio ny fale viajana nivonina itrao ameno anay itrao ameno anay fatompianao sy andriamanitray kanivonina itrao ameno anay kanivonina itrao ameno anay ao kameno itony voninahitra ao androany fatompianao sy andriamanitray avetsika farany androany efa misy famangin'Andriamanitra sady amin'izao segondra tompoko kanivonina itrao
fitiavana malala amin'ny tompo ho fenotsika fiderana zao tona vaovao nomenantsika zao raha sitraka ao dia mba hiaraka hitsangantsika dia mba lazao ny eo akaikina hoe ideran'Andriamanitra isika vonina idera azy ve ianao hira fiderantsika raha mba afaka miteka ianao dia teka ao n'Andriamanitsika tompo Mampituizari, mampirado
rehefa mafana ny fiderana dia lasa mafana hatramin'ny ririnina satria tena mangatsika fa rehefa mafana ny fonao idera mafana hatramin'ny ririnina minao fa mbola hafanafana kokoa tsika idera ny anarany miavana ny tena reharehantsika verina ihany ny atsika Jesosy ihany tsy fiangonana misy atsy ny anarako fa Jesosy ihany ary Jesosy hatrany an-danitra zay ny ilazantsika androany hoe tsy misy reharehako afa-tsy tehaka ho an'Andriamanitra tehaka mafimafy antsika Zao tuturi, zao della ita, se fani tanga della sambata au zeso. Mana naturi, sambata au zeso. Nyanki le wachachana, aukani fitiavana. Fino quando, like it's igual.
Anandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Uafakawe Uafaka Uafaka Fakani kachaku Nandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Vuavunze Vuavunzi 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 awisa Nandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Vuavunze Vuavunzi 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 awisa Nandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Ofaliawe Falia Ereto fali Falia utukuo Nandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Faliau Falia Uo Falia Yes Falia utukuo Nandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Hallelujah 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 tukuo Nandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Hallelujah 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 tukuo Nandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Onandevuzina Nandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Nandevuzina talu afaka wangeji Budia wamina watukuo Afaka mahazo antsika atao tokoa tsy hitanao ve hoe hafa ihany le mihira amin'ny teny malagasy hatranonaty rano mihitsy io zany ideran'Andriamanitra kalaza azy androany le avana dia anao fanatitra ho an'Andriamanitra tsika ny antsoina hoe fanatitra dia ny natao aterana zay mahafanatitra azy ny fanatitra tsy hoe mila vola avy amiko Andriamanitra fa sahirana be ho ny Andriamanitra saika tsy miposaka ho ny masoandro androany fa mila vola koa ny Andriamanitra tsy hitompoko Andriamanitra tsy mila nininina avy aty amiko fa za mila ny zavatra rehetra avy any aminy Andriamanitra tsy mila nininina avy aty amiko vao mandeha ny fiainany fa za mila ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra vao mandeha ny fiainako tsy mila nininina avy aty amiko Andriamanitra fa ny dikany hoe fanatitra dia fanajantsika eo Andriamanitra nampandehaninao zavatra rehetra mba hampandeha ny fiainako dia mba lasa manana zay mba eo am-pelantanako dia mba hitondra fanajananao zay ny dikany fanatitra toko fa tsy hoe mila vola ny fiangonana na mila vola Andriamanitra enao nampandeha ny zavatra rehetra dia mba misy zavatra mandeha ny fiainako nampandehaninao saiko capacité intellectuelle ny facultéako dia mba manana zay eo am-pelantanako fa raha tsy hampandehanin'Andriamanitra ao anaty 420 ora ty viditsika ray ampiana ray mira raiky amby folo tena marina zany tafiditra daholo ihany ray ampiana ray mira raiky amby folo fa matotsika mbola mety hoe ray ampiana ray mira roa hampandehaniny ny zavatra rehetra tsy hainy vola hampandehanina dia mba misy zavatra eo am-pelantanantsika dia ampanetretena no hanomezantsika androany misy valopy zarena amintsika aorianany vavaka ny dikan'le valopy dia ny foko reconnaissante envers Dieu izy lay manome ary izy lay mpanome ivavakatsika Andriamanitra tsy miandry nininina avy aty amiko ianao vao mandeha ny fiainanao fa izay rehetrarehetra eto tsy maintsy miandry ny avy any aminao vao mandeha ny fiainanay tsy miandry nininina avy aty aminay ianao zay vao mandeha izao rehetra zao fa izao rehetra zao no miandry ianao zay vao mandeha izao rehetra zao
na ny atodohanay na ny raha mikorianao anatinay mova tsy ianao mampandeha zany dia mba manatsaina mba manana misy capacité intellectuelle mba manana potentiel zay mba eritreretinay hoe mahaizay anay sy ahitan'ny olona anay hoe mahaizay anay ianao ny efa nampandeha ny zavatra rehetra dia mba napiso vola eo am-pelantananay avy amin'ny vokatra le saina nampandehanao ho anao ny voninahitra androan'izay tompo raha hitondra fanatitra ho anao tsy hoe ame tahakan'izay mame mpangataka satria tsy mpangataka ianao fa tompony lanitra adonay Yeshua Andriamanitra mbola tompony raha mpitsonay tompony ho avy tompony fahasoavana mbola hiditra aminay amin'ny ho avy rehetra ianao fa tsy mpangataka akory ianao fa Andriamanitra mendrika omena voninahitra amin'ny alalan'ny fanatitra dia mba taio zay te ame kanefa tsy manana omena Andriamanitra tsy mba manavakavaka ianao amin'ny anaranao Jesosy tompo amen mangataka an'ireo diakontsika mba androso ny valopy dia mariky ny fotsika anomezantsika ho an'Andriamanitra androany raha sitraka ao tsy atery akory zany iangaviana zany alohan'ny ao anaty fizarana ny valopy reto fiara reto zany mba akisaka eo kaikakely ihany noho ny fandaminana CR 814 QG dia ny anankiray GD 227 TV misaotra indrindra tompoko entomiakatra sintony ao any aminao te ahita miatsarany lanitra ka nidinao ahita mihoatra ny eto antany ny fanaiko ho tafakambana aminao ao vehivavy rehetra no hira ento miakatra situni ao any aminao te ahitanao ao ny hatsarany lanitra ka nidinao ahita mihoatra ny eto antany ny fanaiko ho tafakambana aminao ao Stretri ari reto miakatra ento miakatra situni ao any aminao te ahitanao ao ny hatsarany lanitra ka nidinao ahita mihoatra ny eto antany ny fanaiko ho tafakambana aminao ao ento miakatra tompo anatonanao ento miakatra situni ao any aminao te ahitanao ao ny hatsarany lanitra ka nidinao ahita mihoatra ny eto antany ny fanaiko ho tafakambana aminao ao ho ataontsika cœur zany
miotra netwanta ny fanaiko utafaka malaminawa tsika rehetra ny mpitohirina anao amerina androany ento miakatra ao rehetra merina fara ento miakatra ao ento miakatra sy tony ao any aminao te ahitanao ao ny atsarany lanisao kanidinao iakatra iaraka hitsangantsika angatoka amin'ny pasteur tanteny mba hanolotra ny fanatitra ny atren'Andriamanitra. Ivavaka to raha eo ndreto izay eto anatrehanao miaraka amin'reto fanatitra ireto symbole fotsiny Andriamanitra marika fotsiny apahany amin'izay nomenao anay fa raha nomenao anay na ny hita maso na tsy hita maso dia tsy hoaro voatanisanay ary maro lavitra aza ny tsy fantatray nefa nomenao anay noho izay hita amin'ny masonay koa ndreto Andriamanitra hoentiny eto anatrehanao izao fanatitra izao aterinay Andriamanitra vokatry ny fo mariky ny fanajanay anao ary hoentinay eto anatrehanao ilay tompony lanitra sy ny tany tompon'izay rehetra eto ambonin'ny tany sy ny any an-danitra rehetra hoentinay Andriamanitra hoentiny eto anatrehanao mba hotsofinao rano zany antarana ny fanjakanao ary atolotray miaraka amin'izany Andriamanitra momba anay rehetra ny fonay ny sainay mifanahinay fiainanay manontolo ary noavinay manontolo mandrakizay anay atolotray ianao zay rehetra momba ny fiainanay sy momba anay rehetra ary vavaka manokana ho an'izay rehetra tsy afaka nanome ianao mahafantatra n'izay tsy afaka nanome entinay eto anatrehanao mba ianao ilay tompony tany sy izay rehetra eo aminy ianao ilay loha rano ny zavatra rehetra no hanolotra ihany koa hanokatra lalana ho an'izay rehetra anaty fahasairanan'Andriamanitra mba hisy kasika eo manokana hisy intervention manokana amin'ny fiainany tsirairay avy dia raiso izao Andriamanitra fanatitra velona hoentinay eto anatrehanao hoanitra kasitrahany eo anoloanany seza fiandriananao anie amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko tikanao Indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakalo kwanizabiza tsy usuluki uninunile fa hatramny farany niantsika sianao hatramny farany
lazao am Jesosy hatrany farany tikanao tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakalo an'izany iza tsy hosoloky un'inon'inone hatramy farany lazao fa hatramy farany fiananao am Jesosy hatramy farany tikanao tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloky un'inon'inone fa hatramy farany miatsika sy anao hatramy farany hatramy farany hatramy farany hatramy farany miatsika sy anao hatramy farany hatramy farany miatsika sy anao hatramy farany ry havana amin'ity fiainana miaraka ny tompo ity dia hitatsika ny zavatra rehetra mba tia metraka fanontaniana hoe iza nefa latsa-dranomasotra tamin'ity fiarahana amin'ny tompo ity mba vaovao kely hoe ny tananao azo atao ambony loatra nampanontany tenana mihitsy aza hoe Andriamanitro eny e mety tsy azoko ilay fitondranao a fa zaho mbola manatenanao foana tompony foko mbola manantena ianao tokany iray ho avin'ny tompony foko dia mbola matokana ianao lay masoandro iray fa zavany ihany makarotsika niratsika tompony foko tompony foko mbola manantenana ianao lay tokany iray ho avin'ny fiainako tompony foko dia mbola matokana ianao lay masoandro iray fa zavany androko na tsy fantatro na tsy fantatro zay antony fiainako any sy ireo ranomaso indraindray makotsany tavako na tsy ho azoko aza zay fomba hitondranao ahy
de matuka o tumpo farianao tsy andawari tumponi fuka mana tenana ianao tukanirai wabinisianaku tumponi fuku tembula matukianao ianao lai maswandrirai fazavani androko na tsy fantatsoa na tsy fantatsoa zay antony fianako any sireo rano maso indraindray makutsani tabaku natsi wazukwaza zay fomba itondranao ai de matuky ao tompo faianao tsy andao natsi natsi fantatsoa zay antony fianako any sireo rano maso indraindray makotsany tabako natsi wazoaza zay fomba itondranao ai de matuky ao tompo faianao tsy andao ai tsy keretriny apitohina no hirandroany na tsy fantatro azy natsy de matuky ao tompo faianao tsy andao de matuky ao tompo faianao tsy andao zavatra tsy ho ataon'Andriamanitra mandrakizay dia ny andao anao tsy ho ataony zany mandrakizay kanefa zao tsy vita ny hery maha-olombelona fa tena mila herin'Andriamanitra tompo iana no heriko ny tanànao manoanay hazavela yalamina tompo fewaminao yanonu erikyo tompo yanao tompo yanao nu erikyo ni tana
enina amby roapolo sy roa arivo ety teteny aminao hoe tena mila ny fanohananao zay. Voafetra ny fanohanana ataony mivola anay ny arena zay maha izay anay, fa tsy voafetra kosa ny fanohanana mbola hainao atao aminay. Ny hery ataonato mety ho reraka, fa ny herinao tsy mety reraka. Ny vola sy arena mety ho reraka, hitanay proof zany na Madagasikara na eto, fa ny herinao tsy mety reraka. Mba toano ny herinao zay ry Tompo, mba ny herinao no herinay. Ny herinao Tompo ianao mbola mampijoro raha ny hery atoana mety ho reraka, fa ianao mbola famonjena herinao Tompo no ediky ianao mbola mampijoro raha ny hery atoana mety ho reraka, fa ianao mbola famonjena Tompo ianao no ediky ny tanànao manohanay azavelao iaraminao Tompo feo aminao ianao no ediky herinao Tompo no ediky ianao mbola mampijoro raha ny hery atoana mety ho reraka, fa ianao mbola famonjena Tompo ianao no ediky ny tanànao manohanay azavelao iaraminao Tompo feo aminao Tompo ianao no ediky ny tanànao manohanay azavelao iaraminao Tompo feo aminao ianao no ediky Tompo feo aminao ianao no ediky Tompo feo aminao ianao no ediky. Azavela hitady hery hafa izay Tompo afa-tsy ny herinao, fa na herina inona na herina iza mety ho reraka, fa ny herinao rery ny tena azo anterana. Androany mba te hialoko izay eo ambanin'ny tananao, dia tsy hiala eo ambanin'ny aloko ny elatrao mandrakizay. Ambany elatrao eo ambanin'ny tananao. Ambany elatrao no tiako etoerana,
rojo tafetra ny fiaina tsy misy toerana fahazoantoka fa eo aminao no iry eo anilanao no tiako tompo matoky aho fa mialoka aminao ny tananao no manodidinay eu tebiteri ny fo de angina buku mitsatrao ambany elatra ambany elatrao ambany elatrao no tiako itoerana latoto tafio trany fiainako tsy misy toerana fahazoantoka fa eo aminao no iry eo anilanao no tiako tompo matoky aho fa mialoka aminao ny tananao no manodidinay reo tebiteby ny fo de angina buku mitsatrao ambany tompo matoky aho tompo matoky aho mananaluka aminao ny tananao manodidinay reu tebiteby de angina mitsatrao ambany elatra mitsatrao ambany elatra mitsatrao ambany elatra tsika rehetra eny toena merina farany tompo matoky ao fa mialoka aminao tompo fa
Alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ry havana androany angatakitsika ny fanahy mpanazava. Tsy pastera mpanazava fa ny fanahy no mpanazava. Ny Baiboly dia teny ara-panahy tsy voazavana intellectuel. Tena ilaina ny intellectuel. Fa ny Baiboly dia teny ara-panahy dia tsy maintsy mila fanampian'ny fanahy. Ataontsika androany ilaza hoe ny fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Ry fanahy mpanazava miandrandranao zahay. Azaela fatongava taoniny fanahina mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao areto lalandava ao ampony afo. Ry Jesosy mitenena, ry Jesosy mitenena araka ny fombanao. AMIN'NY zay manantena mba handreny feonao. Fomahary sy manahy mba tsabozy andrao ny teny no fatsisay hanehoany ola. Rainay mpanome soa, rainay mpanome soa mba henoy ny atakay ka ny tananao tsy toa iarovinao anay. Ny tanonam-bataio ny vaventy afonao mba ho hitanay anio faty ny tenanao. Mba hivavaka sasy ianao dia ianao mba hiteny androany hoe tompo mba mitenena amiko androany na dia fehezanteny tokana monja ihany azy. Rehanao ao anatin'ny toriteny dia horenao hoe zany fehezanteny zany ohatrany hoe za mihitsy, ohatrany hoe ho anahy mihitsy, nefa tsisy nafantatra, tsisy nresaka aminao manokana. Zay ny antsoina hoe niteny aminao ny tompo. Ary izy rehefa miteny hanao zavatra izy ao ambadika ny teniny. Sotranao zay Andriamanitra fa androany ny teninao iresaka aminay. Raha namorona an'izao rehetra zao ianao dia tsy vola ny namoronanao an'izao rehetra zao fa ny teninao. Androany koa ianao te hanisy soanay hanomboka amin'ny tenina amin'ny 20 ity amin'ny alalana ny teninao. Mba mitenena ny anatinay za pastera zany hoe tsy mahay ninina, pastera tsy manana ninina satria zany ara-panahy zany tsy vita fisainana maha-olombelona. Fa ianao manazava ny teny fa za mba mpitondra teny fotsiny tompo. Ho anao ny voninahitra amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen. Alohany andraisantsika ny ten'Andriamanitra afaka maka toerana reto mpidera mahafinaritra reto raha toka mahazo toerana. Dia reto fiara reto koa dia hotahin'Andriamanitra manokana ny tompony. Fa mba hikisaka kely zany reto fiara reto akaikakeo ihany HB 572 VM. Ny anankiray tsy hitako tsara QN
DN 146 BC. Saotra tompoko. Mbola tsara be masonao. Saotra tompoko. Androantsika dia andretenin'Andriamanitra hoe inona mazava-dehibe ny tsodrano ara-panahy. Ny tsodrano ray aman-dreny ry havana dia zava-mahery ary tsy azo atao tsinotsinony zany hitaizana amin'ny fiangonana hatramin'izay. Ny ray aman-dreny niteraka dia manana fahefana amin'ny zanaka nateraka. Saotra tompoko. Afaka hena kely fa tsy maninona akory. Zany mazava-dehibe hoe rehefa voalohany taona ohatra zao dia te-hanentana zay zanaka mbola tsy niraba ray aman-dreny mba hanaja ray aman-dreny fa fehezanteny anankiray tenen'ny ray aman-dreninao tsy takatry ny sainao ny impact amin'ny fiainana. Indrindratsika malagasy voataiza tamin'izany ary misy dikany zany ao anaty baiboly. Tsodrano ny ray aman-dreny. Androany kosa tsika dia hijery hoe tsodrano ara-panahy. Mazava ho azy zany fa ny tsodrano ara-panahy dia mifototra ary mifamatotra amin'Andriamanitra. Reto ry havana misy famarinana tsara fantarintsika momba amin'ny fiainana. Ny antsoina hoe fiandohana voalohany ary fanombohana. Fiandohana ny voalohany ary ny fanombohana. Ny fiandohany zavatra rehetra, ny voalohany zavatra rehetra ary ny fanombohany zavatra rehetra dia mahaliana amin'ny tontolo ara-panahy, tontolo tsy hita maso, na tontolon'Andriamanitra na tontolo fanaratsy. Raha vao resaka hoe fiandohana, fanombohana, voalohany dia tadidio fa misy tontolo ara-panahy liana amin'izany. Profon'izany itsika mietrehitra hoe accident ve no nitranga tany Montana tao anatin'ny voalohany volana janoary tamin'ny firy tamin'ny ray sasany ho an'izay tsy matadidy tao anatina fety sy lanonana voalohany fiandohana reny zavatra reny tsy mitrangatranga ho azy fa ny zavatra voalohany ny fiandohana ny fanombohana rehetra dia mahaliana tontolo ara-panahy satria izay mihitsy ilay fiainana. Zay no namoronan'Andriamanitra amin'ny fiainana. Dia samy te hisambotra ny ho avokoa na ny fanaratsy na Andriamanitra. Voalohany fiandohana fanombohana. Zany mahatonga antsika hoe rehefa hanomboka trano dia samy mahatakatra hoe na miantso olona hivavaka na miantso izay olona heveriny apety ny fanombohana. Fa ny hitovizana dia zao misy dikany ny fanombohana, misy dikany ny fiandohana ary misy dikany ny hoe voalohany. Zay mahatonga amin'ny tokantrano rehefa anorina tokantrano malagasy dia misy ny antsoina hoe tsodrano satria anomboka ireo voalohany ireo fanombohany ireo. Ny zavatra noforonon'Andriamanitra rehetra ry havana dia noforonony ifamatotra amin'ny tsodrano. Zao ny zavatra magaga raha mamaky tsika ny Genesis toko voalohany andiny faefatra, Genesis toko voalohany andiny fafolo, Genesis toko voalohany andiny roambin'ny folo dia hoy ny tenin'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Zay ny voalohany, hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Genesis toko voalohany andiny fafolo dia hoy ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Genesis toko voalohany ka ny andiny faharoambin'ny folo. Ary ny tany dia naniry ahitra sy anana mamoa araka ny karazany avy, azo mamoa, azo fihinam-boa, samy araka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa dia zao nefa magaga efa hitany fa tsara fa mbola nitsofony rano. Satria nahoana ny fanombohana rehetra dia mila tsodrano, mila teny ara-panahy. Eto magaga dia zao efa sa edena zao fa mbola nitsofony rano ihany. Efa sa edena impeccable, parfait, fa tsy maintsy nanonona ny tsodrano satria izay mihitsy ny namoronan'Andriamanitra azy. Zao zavatra tadidintsika rehetra, ny zavatra efa tsara sy ny zavatra efa mandeha rehetra dia tsy maintsy mila tsodrano ara-panahy. Fa tsy hoe sodoka moa zany tsika hoe ty efa mety ny fiainanay, efa mety ny fidiram-bola, efa mety tokantrano. Tsy tompoko, tsy mbola mety no sa edena io fa sa edena raha mitsofony rano ara-panahy. Ny fiandohana, ny fanombohana rehetra ary ny voalohany dia mila tsodrano. Ny fiainana tsara rehetra tompoko mila tsodrano. Betsaka ane ny olona nanomboka, tsy resaka zavatra lava be tsika fa be dehibe ny nanomboka fiainana janoary fa hafa ny nefa rany melohan'ny farany taona 524
samy mandefa fisainany amin'izay andefasany azy hoe nanomboka fiainana tsara be ny olona anankiray ny fiandohany 5 fa tsy tonga akory ny faramtaona tena mampalahelo ny tantara na aty apito io na ny États-Unis io na ny Madagasikara io dia misy an'izany satria tompoko ny zavatra efa tsara mila tsodrano ara-panahy ny zavatra mbola tsy dia tena tsara na hoe fiainana tsy dia mbola tsara mila tsodrano ara-panahy ary ny fiainana tena mbola tsy tsara mihitsy mila tsodrano ara-panahy fa maninona satria izay ny namorona an'Andriamanitra azy zay namorona antsika ihany manana fanalahidy faratampony amin'ny fiainantsika tsy zay ambaran'ny atsy ny ambaran'ny aroa ilay nahary atsika manana fanalahidy ny faratampony amin'ny fiainantsika sy mampandeha ny fiainantsika fa tsy zay commentaire rehantsika tsy na resaka amin'ny réseaux sociaux ilay nampisy antsika eto tany ihany manana fanalahidy faratampony ho an'ny hoavitsika zany tompoko ny famarinana ny zavatra tsara ny fiainana efa tsara ny fiainana efa mety ny fiainana tsy dia tsara ny fiainana mbola tsy tsara mihitsy mila tsodrano ara-panahy ary anonona zany tsika rehefa aveo amin'ny anaran'i Jesosy ina ny dikany hoe tsodrano ara-panahy ny tsodrano ara-panahy tompoko atao anaty baiboly Deutéronomie 7:20 dia zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra andidy ny fitahiny aminao Jehova ny antsoina hoe tsodrano ara-panahy hoe tsika amin'ny androm-piainantsika ny antsoina hoe tsodrano ara-panahy dia Andriamanitra mibaiko fitahina ilokalize anao ny fiatraika ny tsodrano ara-panahy dia zao nambarany eto manao hoe ho didin'Andriamanitra zany hoe ho baikony ny fitahina tsy vola fa ny vola ao anatin'ny fitahina fa misy fomba fanao an'Andriamanitra hoe rehefa avototra le teny ara-panahy ohatra no atao amintsika rehefa aveo dia misy fitahina baikon'Andriamanitra hitady anao tsy ianao no mitady azy fa le fitahina no sain'Andriamanitra hitady anao tsisy hidira amin'ny diplôma io tsisy hidira amin'ny mapastery io fa Andriamanitra mandidy ny fitahina dia misy karazana olona ho didin'Andriamanitra ny fitahina anaraka anao hitady anao ho didin'Andriamanitra izy fitahina hifanena aminao izy karazana olona tsy opozinao zao mitady didio tsara ty fehezanteny ty amin'ity 2026 ty isy olona ho ampifanenan'Andriamanitra aminao mba hitahinanao zany ny ara-panahy vokatry ny teny zay ho tonona amintsika zay tenin'Andriamanitra no tononay aminao rehefa aveo isy karazana ohatry hoe circonstance tsy ho apozina mihitsy fa vokatryilay teny tsodrano ara-panahy dia misy zavatra hoe tsehan'Andriamanitra dia ho gaga ianao ahoana raha tsy netsika hatramin'izay ty zavatra ity satria andidy ny fitahiny aminao Jehova zany ny ara-panahy tompoko tsy isika namorona zany tsy za koa namorona zany mba za koa raha ne mba mpitondra hafatra fotsiny fa izy miteny hoe ho didin'Andriamanitra ny fitahiny mafantatra tantara anankiray tao Madagasikara ny trango ty tantara ty Amerikanina ny États-Unis any États-Unis olona tsy fantatra olona tsy mifankalalatra amin'izay ny ainana ny anankiray olona mipetraka ny Tuléar pastera mipetraka ny Tuléar le Amerikanina ny États-Unis avy any États-Unis nampandrenesan'Andriamanitra hoe enao mila mame vola zao dollara raha tsy diso 4 millions de dollars 4 millions de dollars omenao malagasy amin'ny Madagasikara mba alaivinao sara tsaina hoe ahoana no impossible an'izany dia ny ainga le Amerikanina indrisy aloha aza hitako misy miasa saina be tsy za le izy et c'est dommage fa c'était pas moi raha tsy zany tsy ohatran'izao no nahitanao avy any États-Unis izy nentin'Andriamanitra teto Antananarivo dia nanontany olona hoe misy pasteur ohatr'izao ve teto Antananarivo dia ohatrohatr'izao olona tsy fantany hatramin'izay ny ainany 4 millions de dollars dia nanontany pastera tetsy nanontany pastera tetsy dia nisy pastera anankiray nanontaniany hoe raha tsy diso misy pastera mitovitovy profil amin'izany teneninao zany fa tsy eto izy mipetraka fa any amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Tuléar taitra be le Amerikanina andao ao eto any tonga ny Tuléar koa zany mbola tantara ve io sa tsy eo
le pastera amin'io nitsangana amin'ny maraina tsy mahafantatra nin'inona tonga tany Tuléar ilay Amerikana miaraka amin'ny olona anankiray avy eto Antananarivo izay tsisy mifankalala dia nanontany hoe ohatry ny ahoana tsara le pastera ohatr'izao izy nyrehako bitsihan'Andriamanitra amiko hoe pastera ohatr'izao dia ohatr'izao dia ohatr'izao dia ohatr'izao dia ohatr'izao dia ohatr'izao andao izy le olona mitondra azy fa misy pastera ohatra mitovitovy tantara amin'izany atsy tonga tao dia nilaza hoe ianao ve ohatr'izao ianao ve ohatr'izao ohatran'izao namaly le pastera hoe fa hoana nahalalànao an'izany tany États-Unis ao izy nitenen'i Jesosy tsy haiko amin'ny fomba ahoana fa tsy namelany raha tsy tonga taty dia tonga eto tenen'i Jesosy hoe misy vola omenanao 4 millions de dollars mitsangana amin'ny maraina 0 millions de dollars atory ny alina ohatr'izay ilay tantara ahoana nalalako an'izany satria nasain'le pastera tany Tuléar mba ho vavolombelon' le izy dia sady nanatrika an'le izy aho no nitelondrora amin'ny fotsy me tsara vela ty ka ahoana mihitsy mo Andriamanitra tena quel privilège quelle opportunité quelle grâce raha amintsika hoe quelle chance là pourquoi pas voalazanao fa zao ny famarinana Andriamanitra manana anjara ho an'ny rehetrarehetra ny anjarany hafa tsy azoko hosintomina ho anjarako ary ny anjarako tsy ho azon'ny hafa hosintomina ho anjara fa manakare-pasoavana Andriamanitra natrehako zany tompoko reto pastera ny fitaovana ny fidiana reto ny fitaovana zava-maneno rehetra tonga dia nafarany tany États-Unis dolodolo ny tsy takatry ny saiko le olona ve ho tsy fantatra tena sura venao fa tsy fantatra izy ara ozy izy ny tonga tetiko dia saika anontany hoe mbola misy ambonga le zavatra fa tsy nanontany fa tsy takatry ny saiko hoe tena misy Andriamanitra ary tena miasa Andriamanitra olona tsy mifankalala ve tompoko ahoana ny impossible an'izany satria nahoana misy zavatra ara-panahy famatotra amin'izany pastera zany izay tsy ho lasaiko aminao eto fa hoe misy dikany goavana be nitsondrano ara-panahy eo zany ahitantsika hoe Andriamanitra mibaiko zavatra mibaiko olona manetsika circonstance indraindray ara manetsika problème izy fa mbadika le problème hitahiny anao mpanjaka voalohany toko fa 17 mpanjaka voalohany toko fa 17 rehefa vakitsika ny atrano manomboka amin'ny andininy faharoa mpanjaka voalohany toko fa 17 dia hoy Andriamanitra mantsainy Eli ny reny rano no isotronao ary goaika efa nydidiko hamelona anao inona ho ny didiny goaika fangang goaika manatsofina fangang goaika mahafantatra rehefa maraina ny goaika dia manatitra mofo sy hena ary rehefa hariva ny goaika dia manatitra mofo sy hena satria nahoana no baikon'Andriamanitra tompoko no didin'Andriamanitra jerevy tsara amin'ity 2026 ty isy zavatra sy fahasoavana ho baikon'Andriamanitra ho tonga ao atokantranonao ho tonga eny am-pelantananao tsy avy amiko zany tsy fahaizanay paster zany fa Andriamanitra andidy zavatra hibaiko zavatra ary ho ataony zany zany tompoko ny antsoina hoe tsodrano ara-panahy fanontaniana manaraka alohan'ny amaranam-paranantsika ny afatra fa maninona ary tsika nytian'Andriamanitra ho tahina inona ny ao am-pon'Andriamanitra movy Andriamanitra te hitahantsika satria tiany ho tahintsika tsara mba fantaritsika rehetrarehetra ihany Isaia 4:20 dia zao ny tenenin'Andriamanitra noforoniko ianao ka mpanompoko noforoniko ianao ka mpanompoko ry havana misy dikany goavana be amin'Andriamanitra ianao zao sika rehetra misy dikany goavana be ny fisianao io eto an-tany misy dikany goavana be ny namoronana anao eto an-tany misy dikany goavana be
zay rehetrarehetra nomen'andriamanitra atsika na ny hery ny tanjaka capacité potentiel zay rehetrarehetrarehetra nomen'andriamanitra anao io efa voakajana ary hatramin'ny daty sy ny andro sy ny orana taona na tongavatsika eto tany efa voakajin'andriamanitra hoe ty olona anankiray ty amin'izao vanim-potoana zao ny tonga eto ambony tany satria nahoana misy mission ara-panahy ianao sy zaho misy mission ara-panahy hitondrana asenao eto tany nomeny talenta ianao ho an'izay nomeny talenta nomeny hery ianao ao amin'andriamanitra tsisy retraite zany satria nahoana Mosesy 20 taona vao natsoin'andriamanitra pastera 20 taona Mosesy natsoin'andriamanitra hitondra ny zanak'Israely zasy ianao noforonina mba hanao mission ara-panahy hanompo an'andriamanitra amin'ny zavatra nomeny atsika na kely na tonony na betsaka ny fahaizana ianao tanora fatanoran'ny tanora zay manana talenta rehetrarehetrarehetrarehetra zay rehetra hananantsika tian'andriamanitra bakiona ny fitahiana ho tonga ao amintsika dia inona eo ambadika ilay fitahiana mba hanompoantsika an'andriamanitra zany ny famarina tompoko eto te hanentana antsika sady tianao antso tompoko andao asitsika dikany fisitsika eto tany amin'ny fotoana tsy hoe tsika manompo an'andriamanitra amin'ny fiainantsika dia fona aminao ohatra ny tsisy dikany amin'ny fisitsika eto tany apetraka aminao reto fanontaniana reto zay efa napetraka teto am-piangonana dia napetraka tamin'ny Madagasikara hoe enao hoe tena sura hoe nomen'andriamanitra tombo-piainantsika 2026 mba hinan-kanina sura amin'izany ve ianao dia tena hoe hinan-kanina dia tena hoe hinan-kanina ve namezana antsika tombo-taona na hoe nomen'andriamanitra 2026 za tena hoe omeko taona vaovao ianao anaka fa mbola tsy ampy ny vola voangonao sura ve tsika fa tena resaka vola no nanomezana antsika tombo-piainana 2026 tsy sura tompoko dia tena sura ve ianao hoe tena hoe alaza ianao mbola tsy ampy tsara ny célébrité ianao mbola tsy tena malaza ianao ka omeko 2026 ianao amin'izay me malaza tsy tompoko raha vao tsy miditra amin'ny hoe ny fitahiana tian'andriamanitra hitahinana dia za tokony hanompo dia mamelahy ilaza aminao tsisy dikany fisitsika eto tany voaka maraintsika dia modiny atoandro na modiny ariva dia ohatr'izay maraina atoandro ariva dia rehefa aveo miandro ny taona hialany eto tany ho atsony ray ody any aminy tsy tompoko tsy ny velominy eto tany zasy ianao hiantso ny fiatsoana mody any amin'ny ray fa ny velomy zasy ianao alay fisara-tsaina ny hoe tena mifona nanino zasy ianao mbola tsy lasan'ilay arety mandringana teto tany tamin'ny fotoanany fa naninona tompoko tsara vitana ve tsy tompoko manana mission ara-panahy ianao eto tany manana mission ara-panahy eto tany na firy taona ianao na firy taona fa tsy possible hoe misy olona nery havana matanjaka lavitra noho itsika fa lasa misy olona ne ka misakafo tsara lavitra noho itsika ampiery fiarovana tsara fa lasa fa naninony zasy ianao tsy lasa nefa betsaka tamintsika koa mety ny lalovany fa mbola retotsika isenao manana mission ara-panahyandriamanitra tompoko noho izany tiano tsofina rano tiano tahiny zasy ianao mba avy amin'izay fitahiana hitahin'andriamanitra atsika anompotsika azy eto te hiantsony rehetrarehetra any fiangonana misy atsika tena manatona ny pastera na pastora na ny eveka na ny mopera hoe inona tompoko ny asa fanompona azy ko atao fa tsy te ho velombelom-pony eto tany mihinan-kanina dia ohatr'izay dia mitady vola dia manangom-bola dia manangana trano dia verivery vola mahazo vola kely voasolokolokin-dray dia mitomany kely dia vavana ny ranomaso mahazoazo volan-dray dia manaonanao fety kely zany ve tompoko no ataontsika eto tany apetrako aminao fotsiny zao mifanontaniana hoe hatramin'ny ianao tamin'ny Madagasikara firy taona zay mivary laninao hatramin'ny androany indrindra ho an'izay efa nahazoazo taona fa tena amin'ny taona omby firy zay ny laninao za efa nikoty fa tena omby ny isainy tena kivy ratsy Andriamanitra za ve nalany an'izany biby maloto firy zay ny lanitsika dia zany ry havanao ndao asitsika dika amin'ny fisitsika eto tany ka ny am-piangonana misy atsika rehetra
mirotsa manompo an'Andriamanitra. Hoy izay anao hoe Andriamanitra atokako anao amin'ny fiainako. Eto aty mba anao antso manokana raha misy amintsika eto amin'ny fiangonana moa dia tsy manavakavaka anara-piangonana. Mety efa manana fiangonana misy atsikasika ny tanjontsika aloha tsy anara-piangonana fa Jesosy ary hoany an-danitra tsika. Fa ny ao am-ponay sady voatahinao ety an-tany tonga ny an-danitra. Raha misy amintsika manana talenta, tanora ve ianao, mpitendry ve ianao, dia hoy izy ianao Andriamanitra tena tiako asiana dikany ny fisika eto tany, atolotra anao ny talentako. Miantso zay tompoko, na raim-pianakaviana ianao, na rem-pianakaviana ianao, na tanora ianao, manana talenta ianao mitendry, ndao tsika hiaraka anompo an'Andriamanitra. Any amin'ny fiangonana misy anao ataovy zany, ny tolakandro tsika afaka miaraka eto, te hiantso zay na rehefa mirava azy ianao tena ampitiavana mihitsy hoe andao le talenta nomeny atsika. Mihira ve ianao? Mety mbola feo fa 5-10 aloha ianao. Fa sura fa tonga dia misy mahafantatra hoe za kosa mba mahafantatra hoe na afaka manao feo voalohany fa maninona raha ndao entina hanompoana an'Andriamanitra le feo atsika. Sa ahoana hoy izay ianao? Raha mpianakaviana ve ianao? Hoy izay ianao Andriamanitra asiko dikany ny fisiny, hotsofinao rano dia hotahina dia hodidinao ny fitahina dia ho aiza dia hiandrininy eto tany fotsiny. Fa atolotra ny talentako, atolotra zay mana talenta rehetra zany, te hiantso anao raha sitraka ao, ndao hiaraka anompotsika. Hiaraka anompotsika amin'izay fahafahanao, amin'izay fotoana mafaka anao tsy maninona, fa raha mba mety ianao tena atsony ianao, tena atsoko manokana ianao, tena marina atsony tompo hoe talentanao ndao anompotsika amin'ny tompo. Mety mihira ianao, mety afaka mihira ianao, mety afaka mitendry ianao, afaka mbola mividy klavie anankiray tsika ato, afaka mividy gitara hafa koa tsika raha misy amintsika, afaka mbola manampy micro tsika, fa le tanjona dia zao anompotsika an'Andriamanitra. Zay aminy ao anatsika, tsy hoe anompotsika fiangonana na anompotsika an'izao, anompotsika an' Jesosy Kristy. Ka na rehefa mirava aza, raha misy tena tapa-kevitra tsika, tena hoe mba anomen'Andriamanitra talenta. Tsy haiko ohatra mijery olona eto tonga dia fantatra hoe mitendry klavie ty lehilahy ty. Marina e. Fantatra hoe misy musicien eto, vao mihetsiketsika fotsiny le tanany dia tena musicien ty rahalahy ty. Zany e. Hitanao ary zany fa efa somary mpimaso kely izy. Tena misy mpitendry eto. Antson'Andriamanitra zao. Ny AMIN'NY fitaovana fotsiny, ary AMIN'NY zany tsy miakatra any an-danitra zany e. Rehefa tonga ny varavaran'ny lanitra tsika, tsisy anara-piangonana tsony ihany, Jesony ihany. Izy mitsena tsika ihany. Ka zay mba manana talenta rehetra tompoko na ozy ianao zay sady tsy mahay mitendry, tsy mahay mihira, fa mahay mety misy asa fanompoana hafa ataotsika. Za tompoko ny asa fanompoana nataoko ozy ianao, ny antson'ny pastera ana tamin'ny zavonan'olo tena, mpamafa WC, mpamafa trano dia mpanasa trano. Fa nataoko ho fanompoko ny tompo. Za mpamafa WC amin'ny fiangonana, za hitanao zao. Ary hatramintsika miteny zao mbola tsisy olana amiko mihitsy mamafa WC. Satria zay nananganan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana zao pasteur Jocelyn Ranjason fa ny fahitan'ny olona fa Andriamanitra nahita rehefa zany tonga voalohany ao am-piangonana dia mamafa WC, dia mamafa dabilio, dia mikosoka trano, dia rehefa mba miakanjo ohatran'ny olona rehetra. Satria amiko tsy le zavatra atao fa le foko manompo an'Andriamanitra. Kay le izy misy hoe zay matoky amin'ny kely dia mba nataon'Andriamanitra nanapaka, mba mahita zavatra tsy nieritreretina. Tsy possible, tsy possible. Mba te hiantsony rehetrarehetra amina raim-pianakaviana ianao, rem-pianakaviana ianao, ndao asitsika dikany ny fisitsika eto tany, sanatria hiandry ny ray antso atsika hodiny aminy ve. Fa andao na firy-taona ianao na firy-taona, te hiantso anao zay, hiaraka anompo an'Andriamanitra. Raha efa any fiangonana misy ianao ka tsy afaka, tena manlora tena misy any fiangonana, tompo ina ny azoko atao amin'ity fiangonako ity fa mba tiako hisy dikany ny fisika eto tany. Raha sady afaka manompo any ianao, manompo eto amintsika tsisy olana zany satria nitanjona tsy fiangonana fa nitanjona Jesosy. Eto mpamaranana rehefa mifarantsika rehefa avy eo misy mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy hitsangana dia afaka manatona azy ireo ianao hoe za tompoko mba vonona n'olotra ny talentako amin'ny tompo na ozy ianao za disponible zay ampanaovy ny tompo raha mpianakaviana ianao na 20 taona ianao na 5-20 taona ianao tsy problème zany. Mosesy 20 taona natson'Andriamanitra, mpitendry ianao, mihira ianao, manana talenta ianao, tena atsona manokana ianao rehefa mirava atsony tompo sasy ianao.
iondrikitsika amin'izao fotoana izao ary mialohany zavatra rehetra dia atolotritsika ho an'i Jesosy ny fiainantsika. Ho atolotritsika azy ny fiainantsika hoe mampisy dikany ny fisitsika eto tany dia zasenao an Jesosy tanteraka. Raha sitrakintsika tompoko dia mba ndao aventsika miaraka izao vavaka izao Jesosy Kristy tompo. Mba tiako hisy dikany ny fisiko eto an-tany. Atolotro anao ny fiainako Jesosy. Omeko anao ny fiainako Jesosy. Mba ho tompoko ianao. Mba ho mpamonjiko ianao. Mba ho mpanavitra ny tenako manokana ianao. Mba ho Andriamanitra ianao. Manaiky ianao a Jesosy. Mandray ianao amin'ny foko rehetra. Mandrosoa ato anatiko tompo. Atao fanjakanao ny fiainako. Dia mba ampiasao aho ho amin'ny antony namoronanao ahy. Mba raiso ny fiainako. Mba hisy dikany ny fisiko eto an-tany. Dia ampio afanamasinao. Ampio isan'andro. Aza melana itsony aho. Mandra-patonga ko any an-danitra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Eo mpindrena eo tsika tompoko. Andray tsodrano ara-panahintsika zao. Ny tsodrano ara-panahy dia mahatonga an'Andriamanitra andidy zavatra. Andidy na goaika azy. Anetsika olona. Anetsika fitrangan-javatra. Fa ity 2026 ty isy karazana fiainana mahafinaritra mbola tsy niainanao tany aloha. Isy zavatra tsy mbola nitranga tany aloha. Misy zavatra efa nandrasanao ary mety tsy nampozinao mihitsy. Fa Andriamanitra ibaiko sy andidy izany. Eo mpipetrahana eo tsika. Mangataka amin'ny pasteur tantely tsika nonona ny tsodrano ara-panahy voalohany. Telo voalohany fototra lehibe ao anaty tenin'Andriamanitra reto tsodrano ara-panahy omena ianao reto. Dia ifamatotra amin'reto tsodrano ara-panahy reto tompoko. Isy etsika ho ataon'Andriamanitra. Ho didiko hoy Andriamanitra. Andidy Andriamanitra. Ibaiko Andriamanitra. Zavatra hitranga. Dia tsika eo mpitoerana afaka sokafanao ny tananao mandritra an'ilay tsodrano. Dikan'ilay hoe tanana misokatra dia hoe raisiko. Raisitsika amin'ny finoana ilay izy. Ilay tanantsika amin'ny finoana ihany koa andray azy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao Genesis 3:20 hoe dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe hotahiana Andriamanitra avy indrindra ny Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy androany izany tsodrano izany tsodranon'Andriamanitra izany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hotahiana Andriamanitra avy indrindra ny ara-panahinao. Ka na ohatry ny ahoana mety ara-panahinao androany dia hiatsangana-Andriamanitra ny izany. Ho fitahiana ho an'ny hafa ny ara-panahinao. Ho tafatsangana ny fiainam-bavaka ao amin'ity taona 2026 ity. Ary ho tafatsangana ny fitiavanao an'Andriamanitra. Ho tahian'Andriamanitra tokoa avy indrindra tokoa ny ara-panahinao. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa. Ho tahian'Andriamanitra avy indrindra ny tokantranonao. Ka ny tokantranonao dia anjakan'ny fiadanan'Andriamanitra, anjakan'ny fifaliana, anjakan'ny fitiavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho tahian'Andriamanitra avy indrindra ny ara-bolanao. Na ohatry ny ahoana ny olana mety hatrehanao. Na be dia be ny vola miditra aminao na tonontonony. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahian'Andriamanitra indrindra ny ara-bolanao. Dia ho fitahiana ihany koa anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia hoy ny tsodrano avy amin'Andriamanitra araka ny Genesis 7:20. Ary hanomezan'Andriamanitra anao ny andon'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ary ny vary sy rano maloboka betsaka
tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anomezan'Andriamanitra anao anie ny andony lanitra anondraka ny ara-panahinao ka tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny ara-panahinao anie dia tsy alazo tsy homaina mandrakizay fa ho tondrahan'Andriamanitra ny andony lanitra isan'andro amin'ity taona 2024 ity isan'ora isa minitra ary isa segondra anomezan'Andriamanitra anao anie ny tsirony tany ka avy any atsimo avy any andrefana avy any atsinanana avy any avaratra dia Andriamanitra anie anomezan'Andriamanitra anao anie ny tsirony tany ka isy fahasoavana tsy ampoizinao amin'ity taona ity avy any avaratra avy any atsimo avy any atsinanana avy any andrefana avy ao ambanin'ny tany ao ankibon'ny tany tsy ampoizinao fa ao tanteran'Andriamanitra anao aminao amin'ity taona ity anomezan'Andriamanitra anao anie ny andony lanitra anondraka ny tokantranonao anondraka ny taranaka ao faramandimby tsirairay avy sy izay hovadiny avy ny ankohonana izay misy ireo vinantonao tsirairay avy sy ny vadiny taranaka ao tsirairay avy anondrahan'Andriamanitra ny andony lanitra anie taranaka ao faramandimby ka alalan'Andriamanitra izy ireo atahotra n'Andriamanitra izy ireo ary ho tonga any an-danitra taranaka ao faramandimby tsirairay avy dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa anomezan'Andriamanitra anao anie ny taranaka ao anie ny tsirony tany ka ny taranaka ao dia ho ambony fa tsy ambany ary ho lohany fa tsy rambony tsy ho mpangataka izy ireo fa tsy ho mpangataka izy ireo fa mpizara sy mpanome hafa mpanome ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy taranaka ao anie dia ahazo ny tsirony tany avy any varatra avy any atsimo avy any andrefana avy any atsinanana avy ao ankibon'ny tany dia ho tahina tokoa anie izy ireo ary ho fitahina ihany koa anie izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy toko 7:3-20 ary hoy Mosesy sy Arona niditra tao amin'ny tranon'ilay fionana dia nivoaka ka nitsodrano ny olona ary ny voninahitry Jehova niseho tamin'ny olona ary ny voninahitry Jehova niseho tamin'ny olona tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy rakofan'Andriamanitra ny voninahiny eny amin'ny fiainam-panahinao ary ahita ny voninahitr'Andriamanitra anie ianao amin'ny ara-panahinao ary ho voninahitr'Andriamanitra anie ny fiainam-panahinao manomboka amin'ity segondra ity mandra-pialanao eto an-tany ho rakofan'Andriamanitra ny voninahiny anie ary ahita ny voninahitr'Andriamanitra anie ianao amin'izay rehetrarehetra alehanao sy amin'izay rehetrarehetra ho ataonao amin'ity taona ity ahita ny voninahitr'Andriamanitra anie ianao ary rakofany ny voninahiny ampahitany ny voninahiny amin'ity taona ity dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanendrika ao aza manomboka amin'ity segondra ity voninahitr'Andriamanitra anie amirapiratra eo amin'ny tavanao ny tokantranonao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ahita ny voninahitr'Andriamanitra anie tokantranonao tsirairay avy eo amin'ny ankohonanao ary amirapiratra amin'ny tokantranonao anie ny voninahitr'Andriamanitra ary ho hitany manodidina rehetra ary ho hitany tontolo ara-panahy rehetra zany ary ny taranaka ao anie dia ho rakofan'Andriamanitra ny voninahiny ary ampahitan'Andriamanitra ny voninahiny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ahita ny voninahitr'Andriamanitra anie ianao amin'ny asa fivelomanao amin'ny fidiram-bola amin'ny hoavy ny fidiram-bolanao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny mpianatra tsirairay avy manomboka amin'ny zoky indrindra hatramin'ny ankizy kely indrindra any amin'ny petite section ahita ny voninahitr'Andriamanitra anie taranaka ao faramandimby amin'ny fianarany mpianatra tsirairay avy dia ho voninahitr'Andriamanitra anie fiainanao manomboka amin'ity segondra ity mandra-pialanao etỳ an-tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka sy ho marina aminao anie izany tsodrano avy amin'Andriamanitra izany ary tononoko ny ran'i Jesosy amatotra izany selehan'izany fa tsisy andrombaka tsisy angalatra fa ho tanteraka amin'ny fiainanao manomboka amin'ity segondra ity amin'ny anaran'i Jesosy amen
amen zay rehetra mino mandray zany raha hoe averitsika famiterony andraisatsika zany eo amin'ny fanahy misy dikany na dia tsika hoe mipetraka azy satria rehefa mandray zavatra ianao ny rano a dia miraraka midina fa tsy miraraka miakatra isika mipetraka mandray izany dia ilay zavatra tenenina idina amin'ny fiainanao androany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy araka ny Genesis 9:27 hoy ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy tohany hita ianao ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Andriamanitra tsy tohany hita ianao Andriamanitra ilay tsisy matohitrany hita ianao ka ny fitahiana hiditra aminao tsy voatohatry ny lasanao ny fitahiana ho ataon'Andriamanitra aminao tsy voatohatry ny olona tsy mahazoazo anao na iza Andriamanitra tsy toa ary tsisy matohitrany hitanao ary isy karazana fitahiana ho ampifanenany aminao manomboka amin'ity 2026 ity satria Andriamanitra tsy toa izy Andriamanitra tsisy matohitra izy Andriamanitra tsy natao toerina izy ary tsy possible isy atohitra mandrakizay noho izany miomany ianao ho tahian'Andriamanitra tsy toa ianao isy zavatra tsy hoetreretinao mihitsy hifanena aminao ao anatin'ny janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre raiso zany amin'izao seconde zao raiso zany amin'izao seconde zao fa Andriamanitra tsy to tsisy matohitra azy any amin'ny hitahiny ianao ambara amin'ny anaran'i Jesosy androany araka amin'ny bokin'ny Deutéronomia 4:9-15 hoy ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra ny hita ianao sy ny vokatry ny asa amin'ny tananao ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra tsy tohany hita ianao sy ny tokantraminao Andriamanitra tsy tohany hita ianao sy ny fiainam-panahinao Andriamanitra tsy tohany hita ianao sy ny taranakao Andriamanitra tsy tohany hita ianao sy izay rehetra anananao ao an-trano na kely na tonona na betsaka izay efa anananao Andriamanitra ny hita ianao izay anananao Andriamanitra tsy tohany hita ianao sy ny vola izay efa eo am-pelantananao fa mbola tsy afa-po Andriamanitra ny amin'ny hitahiny ianao fa ho tahiny misimisy kokoa ianao mba hanompo azy manomboka androany ho tahiny mihoatra ianao mba hanompo azy manomboka androany ary ho tahiny amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao mba hanompo azy manomboka androany Andriamanitra ny hitanao sy ny vokatra efa mba hitanao tamin'ny fiainana hatramin'izay misy karazana olona mety tsy hanam-pony ninona intsony satria hoe efa izao taona efa izao taona Andriamanitra dia Andriamanitra tsy
tsy voafetra amin'ny taonatsika izy, tsy voafetra ny kapasité atsika izy, fa mitsodrano anao zay tsodrano ara-panahy. Andriamanitra tsy toany hoe hitanao amin'ny fitahiana apozinao, ary hitanao izy amin'ny fitahiana tsy apozinao. Anomboka amin'ity 2026 ity, ambaranay farany androany, za mitsodrano ara-panahy avato anaty baiboly, za mitompoko ny tsonganay, napetraky ny tompo anatinay mba hitsofana rano anao amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomiade 20:20 dia hoy ny tenin'Andriamanitra, hovoan'Andriamanitra anao ny lanitra tranony fitehirizan-tsoa. Hovoan'Andriamanitra ho anao ny lanitra tranony fitehirizan-tsoa. Averina ihany, hovoan'Andriamanitra ho anao ny lanitra tranony fitehirizan-tsoa. Fa zay varavarana voain'Andriamanitra tsy maintsy mivoy eo. Ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta, ho atsika tsiraray avy reto na izy ianao na efa manambe na tonontono na sahirakira na tena sahira, isy karazana varavaram-pitahiana tsisy mahavoa azy eto ambonin'ity tany ity afa-tsy Andriamanitra rery. Ho voany aminao zany, ho sokafany aminao zany manomboka amin'ity segondra ity. Ho voany aminao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa, anokafany varavaram-pitahiana, varavaram-pahasoavana, varavaram-panambina. Isy karazana fanambinana tsy possible hitranga aminao raha tsy Andriamanitra manatanteraka azy, fa amin'izao segondra izao ho voan'Andriamanitra aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Famarinana ry havana, alohany hidirantsika ao anatina fanahy lidera-panahy manaraka dia izao, na dia tsofina rano aritsika dia tsy maintsy mitsodrano ny tenantsika kotsika. Raha olona tenin'Andriamanitra teo, ho voan'Andriamanitra aminao ny tranony fitehirizan-tsoa, dia ho raisitsika ho an'ny tenantsika hoe ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho voan'Andriamanitra ho ahy ny tranony fitehirizan-tsoa manomboka amin'ity segondra ity. Mila confessena zany eo ambavatsika. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho voan'Andriamanitra ho ahy ny tranony fitehirizan-tsoa manomboka amin'ity segondra ity. Tadiditsika ve tompoko? Averiko farany ihany dia hiaraka amerina mantsika rehefa aveo hoe ambarako amin'ny anarana na Jesosy Kristy tenenao na Jesosy Kristy, izy daholo zany na Jesosy Kristy, ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho voan'Andriamanitra ho ahy ny tranony fitehirizan-tsoa manomboka amin'izao segondra zao. Fa manomboka amin'ity herinandro ity ihany dia isy olona ijoro vavolombelona amintsika. Tena misy Andriamanitra ry havana, tena misy Andriamanitra, tena misy Andriamanitra. Mino fa tadiditsika amin'ny fehezanteny, ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ho voan'Andriamanitra ho an'ny tranony fitehirizan-tsoa manomboka amin'ity segondra ity. Avenary 1, 2, 3. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anambarako fa ho voan'Andriamanitra ho ahy ny trano fitehirizan-tsoa manomboka amin'ity segondra ity. Avena fandroa 1, 2, 3. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anambarako fa ho voan'Andriamanitra ny trano fitehirizan-tsoa manomboka amin'ity segondra ity. Averintsika fantelo 1, 2, 3. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anambarako fa ho voan'Andriamanitra ho ahy ny trano fitehirizan-tsoa manomboka ity segondra ity. Dia teny ianao amin'izao fotoana izao hoe raisiko, marina amiko ary tanteraka amiko izany amin'ny anaran'i Jesosy. 1, 2, 3. Androany Jesosy Kristy tompo dia soniavo amin'ny fahefanao tsito zany tsodrano ara-panahy zany. Mba te hivavaka manokana amin'izao fotoana izao Jesosy tompo ao. Na tiana na tsy tiana dia mba sosiana rehetrarehetra ny fidiram-bola. Manana sosia amin'izany avokoa izay rehetra, samy mba mihevitra an'izany mba mangataka mba anokafy varavarana ho fitahiana ny ara-bola ny tsiraray avy. Amin'izao segondra zao, amin'izao segondra zao, enao rery no afaka miteny hoe ho voaiko ny varavarany trano fitehirizan-tsoa. Anankiray amin'ny fahasoavana ao amin'ny lanitra ao, dia ny fahasoavana manetsika fitahiana, fahasoavana ara-bola. Dia te andre fijoroana vavolombelona sady zay Jesosy manomboka amin'ity herinandro ity. Noho izany mitsodrano ny rehetrarehetra aho amin'ny anaran'i Jesosy, ho voany Jehovah ho anao ny trano fitehirizan-tsoa
hiatraika hatrany amin'ny fidiram-bolanao, amin'ny ara-bolanao, any amin'ny tontolo ny ara-bolanao sy ny hoavy ny ara-bolanao. Raiso anomboka amin'ity herinandro ity, isy karazana zavatra hoe tsen'Andriamanitra, ary isy karazana olona amintsika reto sady ho tahian'Andriamanitra amin'ny fomba takatry ny saina ary amin'ny fomba tsy takatry ny saina ara-bola. Raiso zany eo amin'ny fanahy amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao anaty segondra vitsivitsy, atao voatra ny mahita fahasoavana miditra aminao ianao amin'izao segondra izao, ao anatin'ny fisainantsika ao, fa ara-panahy ny fiainana, tena ara-panahy ny fiainana. Eto anatrenao Andriamanitra ray tsy tao anatin'izany tsodrano ara-panahy izay avy amin'ny teninao zany, ny tsofana raha ny vahoakanao. Rehefa misy tsodrano ara-panahy ohatr'izao dia tianao zay ampifamatotra ny tsodrano ara-panahy amina fanatitra manokana tsy mahazatra anay. Tianao ho andrombaka izany zay satria izay mihitsy namoronanao an'izao rehetra izao. Rehefa misy tsodrano ara-panahy ohatr'izany tamin'ny Isaka sy Jakoba ary Esau, dia nisy fatakarana ara-panahy androany Andriamanitra. Mba te hanatanteraka izay ho amin'ity 424 tsy voavidy vola mandrakizay ny tsodrano ary tsy natao vidim-bola ny tsodrano. Fa kosa ho amin'ny tontolonao rehefa misy tsodrano ara-panahy ohatr'izany dia tianao ny rehetrarehetra hanetsika finoana fatokinanao zay rehetra tena mino fa hanomboka amin'ity segondra ity isy zavatra ho sokafanao trano fitehirizan-tsoa. Anatanteraka izany zay androany amin'izao segondra izao efa hiainana eto zany isaky ny fotoana ohatr'izao isa-taona, dia ho amafisana indray androany zay rehetra mino fa tsy miankina fotsiny amin'izay ainay sy tsy ainay, fa miankina aminao hanokatra varavarana. Dia anatanteraka izay isokatra ny varavaran'ny fonay, isokatra ny tananay amin'izay mety mbola fahafozana tsy nazatra anay, haneo anao zay. Dia mba tahihoatra any zay mba te hameny kanefa tsy manana omena tompo, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Mangataka ny diakontsika mba androso anatina tsodrano ara-panahy ohatr'izao ry havana, dia misy zavatra ara-panahy tian'Andriamanitra hosoniavin'ny tananao eo anatrehan'ny fanahy. Zay rehetra mino hoe hanomboka amin'ity segondra ity Andriamanitra hanokatra zavatra, tsisy mahita ninino, miara tsy mahita ninino tsika, fa miara-nomeo an'Andriamanitra tsika. Amen. Androso ny diakona hanolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra tsika. Fanatitra mifamatotra amin'ny tsodrano. Zay rehetra mino irandroano hoe dikany hoe amen dia marina amiko zany, tanteraka amiko zany. Dikany hoe amen dia izany ny fahamarinana, izany no izy. Ainsi soit-il. Chantons amen. Segondra zao nahita ny masontsika na tsy hita ny masontsika, manokatra ny trano fitehirizan-tsoa Andriamanitra, isy karazana fahasoavana mbola tsy tonga tamiko sy taminao, fa sokafan'izany. Izy rery no afaka manokatra izany.
amitsika zay rehetra mitonona Fasoavany eo aminao ny taranakao mifandina konanao nako sy ny zanakao amin'ny zanany averitsika ihany androany fasoavany eo aminao ny taranakao mifandiny nakonanao sy ny zanakao amin'ny zanany Fanaceni yalulalana wewarina wewanina manudina wewamina yarakana wewamina namaraina narijano naiboka faurira na fifalina nazawadwana Amen, amen, amen. Sandratsika zao fanatitra sady ho fisaorana fanisiavana sony tsodrano ara-panahy zao androany Jesosy Kristy tompony lanitra sy ny tany tompony ampitso tompony segondra tompony minitra atolotra ianao kasio amin'ny tananao kasio amin'ny fahefanao kasio amin'ny herinao so fanatitra hoentina izao ka hatramin'ny litera anankiray tsodrano ara-panahy zay avy amin'ny teninao ihany kasio mba ho tanteraka amin'ny tsiraray avy tsy hanaraka azy amin'ny 424 fotsiny fanaraka azy amin'ny andro rehetra iainany dia mangataka zay Jesosy tompo na dia tsy hitany masonay azy ianao mba apetrao eo ambonin'ny fiainan'ny tsiraray avy amin'izao fotoana izao ny tananao amin'izao sekondra zao mba kasio amin'ny tananao ny tsiraray avy tonga eto amin'izao sekondra
ka sy ho amin'ny tananao ny tsirara ihany. Avetsika farany amen. Afaka mahavitoerantsika menakavy. Zao tsika dia arabaky teny itsodrano anreto zaza ireto anononana araka marika toko fa folo ka ny andiny telo ambiny folo. Zao nambaran'ny tenin'Andriamanitra marika toko fa folo andiny telo ambiny folo. Zay nataony Jesosy tamin'ny zaza no ataontsika dia izay mba hiazahantsika satria zay ambaran'ny teniny tsy mitsaratsara nizaniza, tsy miseho mahaina miseho manambony tena fa zay hitantsika atao anaty Baiboly. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ary nisy nitondra zaza hoe ho amin'ny Jesosy mba ho ametrahany tanana fa tezitra mpianatra kanefa ho Jesosy avy alao ny zaza anatona fa aza rarana fanto azy ny fanjakan'Andriamanitra dia nandray ny zaza izy nitrotro azy nametra tanana taminy ary nitsodrano azy. Zay no ataontsika androany dia ho tonon'ny pastera reto zaza anankiroa reto dia mba samy anolotra vavaka ho azy ireo izay mianadahy mianaka. Miantso ny ray aman-dreny sy miaraka amin'ny razakandray be Oseany Rinasoa. Ary miantso ihany koa ny ray aman-dreny miaraka amin'ny raha samy manatsoa ilaina fandresena. Razakandray be Oseany Rinasoa mandroso tompoko. Razakandray be Oseany Rinasoa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ametrahana tanana aminao ary tsofana rano anao, andorana ho anao tahaka ny nanolorana ny Jesosy tao an-tempoly. Fony fahazazana ohatrao dia atolotray ho an'Andriamanitra ianao mba ho azy ianao amin'izao fahazazanao zao, ho azy ianao amin'ny fatanoranao, ho azy ianao amin'ny falebiazanao, ho zaza hitombo saina vatana fanahy, ho tia ray aman-dreny, ho fitahiana ho an'ny ray aman-dreny, fitahiana ho amin'ny manodidina ny hainao, ary ho avy ny fotoana afaka nanapa-kevitra amin'ny tenanao ianao handray an'i Jesosy amin'ny fiainanao. Dia ho tonga olona voatahy ianao na ara-panahy, ara-piainana, ara-bola, ary rehefa neny ny trompetra farany dia hiakatra hitsena ny tompo eny amin'ny raha lanitra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, ianao razakandray be Oseany Rinasoa, izay rehetrarehetra ozina ny tononona ho anao taloha naterahanao teo amin'ny andro, tamin'ny segondra naterahanao ary tao aoriana ny segondra naterahanao, dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, rava amin'ny anaran'i Jesosy ary foana amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany koa, izay rehetrarehetra fiainana tsy mety, fiainana ratsy, fiainana tsy mahombona anaraka anao hatrao an-kibon-dreninao, dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ho rava, levona, foana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tononoko manomboka amin'ity segondra ity, fiainana tsara, fiainana mahomby, fiainana mety, ara-panahy sy ara-piainana manomboka amin'izao segondra izao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao mbola tsy nisy akory dia efa fantatra Andriamanitra ary efa hitana ianao ary manana planina manokana nampisiny ianao eto an-tany izy. Ko tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, ianao razakandray be Oseany Rinasoa,
dia atateraka misionanao eto tany eny ianao ho voky andro ianao ary ho fitahiana tokoa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, ho fitahiana amin'ny ara-panahin'olona marobe ary ho tonga hitondra olona be dia be any an-danitra, dia ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao na ara-panahy zany na ara-piainana mba hampandrosoana fanjakan'Andriamanitra, ho tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ny fisianao ary tsy hanenenan'Andriamanitra mandrakizay aneny na mpisiny ianao fa ho reharehan'Andriamanitra ianao amin'izao zazakely izao, amin'ny fahazazanao, amin'ny fahatanorannao ary amin'ny fahalehibiazanao, voky andro hiala eto tany ary indrindra ho tonga ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha samy manantsoa ilaina fandresena. Raha samy manantsoa ilaina fandresena. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina, mametra tanana aminao izay ary mitsodrano anao. Manolotra ho anao izay atolotra ho an'Andriamanitra ianao tahaka nanolorana an' Jesosy ho an'Andriamanitra fony fahazazana. Dia mitsodrano anao izay tahaka nataon'i Jesosy tamin'ny zazakely. Ka ho zaza hitombo saina, hitombo vatana, hitombo fanahy, hitombo fahendrena, ho zaza ho tisy anaja ray aman-dreny ane ianao, zaza tafita amin'ny fiainana ianao, zaza feno fahasoavana ianao, ho arahana fitahiana, ho voan'i Jehovah aminao ane ny lanitra trano fitehirizan-tsoa, ka amin'ny androm-piainanao rehetra dia hisy tanan'Andriamanitra hipetraka aminao. Ho zaza voatahy hitombo saina, vatana fanahinao ka amin'ny fotoana fahalehibiazanao safidy andray an'i Jesosy ianao, ho zaza ho tonga mpanompon'Andriamanitra ane ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, raha samy manantsoa ilaina fandresena. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa izay rehetrarehetra asan'ny fanaratsy rehetra natao taminao na nanaraka anao, teny fanozonana ny tononona anao talohan'ny naterahanao, tamin'ny segondra naterahanao ary tao aorianany naterahanao, dia raha vako toeriko ary foanako amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanaraka anao intsony manomboka amin'ity segondra ity. Izay fiainana ratsy, fiainana tsy mahomby, fiainana tsy mety, nanaraka anao hatrany akibondreny, hatrany akibondreninao, dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, tsisy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, fa tononoko manomboka amin'ity segondra ity, fiainana tsara raha ny fahatsarahan'Andriamanitra, raha ny fanambinana avy amin'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra amin'ny ara-panahy sy ara-piainana rehetra. Ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa izay planin'Andriamanitra tamimbola tsy nahitanao akory, tsy namola volanao tao akibondreninao akory ane raha samy manantsoa ilaina fandresena. Izay planin'Andriamanitra nampisiny ianao ane dia ho tanterahan'Andriamanitra zany ary tsy andao izao tany izao ianao raha tsy tanteraka izay. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ilay tanan'Andriamanitra namola volanao tao akibondreninao ane dia zany tanan'Andriamanitra zany hitantananao manomboka androany ary atanterahanao ilay mission anao ara-panahy ary ombanao amin'izay rehetra ataonao sy alehanao, dia ho fitahiana tokoa anenao amin'izay rehetra alehanao sy amin'ny manodidina anao rehetra. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa hatanteraka ny mission anao anenao dia hitondra olona maro be any an-danitra ary ho fifalian'i Jesosy ane fahatongavanao any rehefa voky andro tsara ianao ary tena ho reharehan'Andriamanitra, ho reharehan'i Jesosy ane fiainanao, fisianao manomboka amin'ity segondra ity, amin'izao zazakely izao, amin'ny fahazazanao ary amin'ny fahatanoranao, amin'ny fahalehibiazanao ary mandra-pialanao etỳ an-tany ary ho fifaliana, ho reharehana ianao any an-danitra any. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka sy ho marina aminao ane izany. Amen. Amen. Mbola tsy afa-po izy. Amin'izao fotoana izao dia mangataka ny pastory tantely moa efa eo
mangataka ny zokiandry a président fiangonana mba androso ety aloha mangataka ny zoky faniry a mba androso eto anoloana eto azafady tompoko zoky edia azafady tompoko araka ny tenin'Andriamanitra teo zany dia ampitiavana sy ampifaliana no mba ahafahantsika hoe mba tompo tiako mba izy dikany ny fisiko eto tany raha misy amintsika mba manana etaeta ianao hoe avena ihany nomen'Andriamanitra fahasoavana ianao na talenta ianao na kapasité zay tompo zay zavatra mba haiko atao a tiako hanompoana anao mety teknisianina ianao ia mety tsy fantatro reto mpanompon'Andriamanitra eto a afaka atononao a dia mba fampiresaka aminy ianao a dia isy fandaminana ho ataontsika fa tsy hoe ihinam-baritsika dia nona dia mihinana dia nona dia nona dia nona dia mihinana dia vokandray dia mitsangana indray rapitso tena mba tsy zany tsony kosa fa oasentsika dikany ny fisitsika eto tany dia ireo mpanompon'Andriamanitra eo rehefa mirava rehefa avy eo a ny anakiroa aminareo ngamba mba anakaiky mivaravarana dia ny anakiroa mba atao anatiny a atontsika dia ometsika ny président fiangonana ny filazana alohan'ny idirantsika amin'ny famaranana tompoko mamerina miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny tranon'Andriamanitra tompoko dia milohan'ny amara-parana dia mialatsino antsika rehetra noho ny amin'ny fahafenon'ny toerana tsy dia tena goavana loatra fa mialatsino antsika izay mety tonga somary taratara dia mety nitsangana aoriana ao maneho fialatsino zay tompoko ary mino somatokony efa zay fa amin'ny fotoana iavinao manaraka dia mety efa zavatra hafa no iarahantsika mideran'Andriamanitra misaotra antsika rehetra izay namaly ny antso Andriamanitra tsy manavakavaka tsy hitonanao tonga mpino ny amareo izay fa hitonanao mpino andray an' Jesosy Kristy ho tonga ny an-danitra tompoko isaky ny alahady araka ny fanambaran'ny pasteur atao anatin'ny toroteny teo a eto ny fotoanantsika ho an'izay maniry araka hivavaka aminay a isaky ny alahady tolakandro manomboka amin'ny 3 ora tolakandro tompoko hifampizarytsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hiaraka hideran'Andriamanitra amafisinay foana fa ho any an-danitra ny tanjona raha manana ny fiangonana rehefa mahazatra anao ianao a ka afaka kosa ny tolakandro mandray anao ampitiavana izay satria averiko farany hoe mitanjona ifampitatana ao any an-danitra rehetrarehetra raha mba mety ianao dia mba hitodika eo no akaikinao dia mba misaotra anao hoe niaraka tampony teran'Andriamanitra teto tamin'ity tolakandro ity dia hitodiko kely koa ny ao arinanao faly hoe niaraka taminao ny teran'Andriamanitra teto tamin'ity tolakandro ity ho antsika rehetra ny misy mila fanazavana fanampiny a aza misalasala miantso ny laharanantso atarobe izay efa mety fantatry ny rehetra mety efa misy amintsika no manana azy a ny amin'ny fandaminana ny amin'ny zavatra rehetrarehetra 06 70 35 23 16 azonao angatana iankoa nandreo mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny telo miralahy rehefa misy zavatra tiatsika iankoa ny amin'ny fampandrosoantsika ny asan'Andriamanitra aza dino ary ny fotoanantsika ho anao raha ohatra ka afaka hiaraka aminay ianao ny alahady tolakandro eto ny fotoanantsika amin'ny 3 ora tolakandro samy tain'Andriamanitra tsika rehetra tompoko mihina fa manana fotoana hitondratsika anatin'ny fiderana famaranana ny mpanompon'Andriamanitra izay isaorana manokana koa pasteur Josin Jarson ray aman-dreny ny fiangonana amareo izay ray aman-dreny tsodrany manakariva an'izao asan'ny asa fampona eto Paris zao nankinina amin'reto ekipa rehetrarehetra mahatoky reto mankasitraka amin'ny pasteur manokana misaotra pasteur ny amin'ny fivahiniananao mamangana izanaka ara-panahy ho tain'Andriamanitra manokana ny anao pasteur ho antsika rehetra kosa fisaorantrano tompony hoterinay ho ankasitrahana ianareo samy ho tain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra raha ohatra ka andro any fotoana mety eonantsika fara mino a fa eontsika ambaravarany lanitra amen misaotra n'Andriamanitra omeko ny pasteur tompoko famarana sy fanohizana ny fiderany saotra indrindra tompoko fandaminana kely rehefa mirava zany tsika rehefa mandeha tsy amin'ny couloir moa misy olona mipetraka ao ambadika eo dia mba hoe makamaka ainao izy moa tsika falifaly be dia mandeha raha voatafavoaka ny couloir ianao dia afaka mikorana indray ny ambadika fa rehefa mandalo amin'ilay couloir misy efa rempianakaviany efa somary efa zokonjokony ambadibadika ao dia mba ajaitsika ny olon-dehibe
rehefa mandeha amin'ny couloir zany tsika dia milamindamina tsy hoe mitsaikotsaiko fa rehefa tafavoaka ny ivelany tsika afaka mikorana iaraka hitsangantsika dia teo ianao dia nitsofina rano fa zao indray ianao dia mba hitsodranony eo akaikinao dia zao tenenina amin'ileo akaikinao mirary ianao aho a ho tahin'Andriamanitra ny hainao ka mirary ianao ho tahin'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotronana ka ny heriny no herina mirare anao ho tahin'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotronana ka ny heriny lazao ary ny anankiray eo akaikinao androany sorkeny arany olona nitsodrano anao teo ny olo-kafa mety manaratsy anao fa androany mba miditry olona mba nanona teny mpasoavana amanao mbana zao izy merci merci ivavaka aritsika dia aorianany vavaka ny pastera afaka hivavaka ho anao a reo mpanompon'Andriamanitra natsangana teo koa afaka hivavaka ho anao fa ny zavatra azo antoka hivoa aminao ny varavaran'ny lanitra amin'ny anaranao Jesosy androany tsy eto ny fiangonana tsara indrindra tsy eto ny fiangonana marina indrindra tsy eto ny fiangonana mety indrindra ary tsy eto misy pastera mahay indrindra pastera tsy manana ninina fa fantatrao zany zay mba avy aminao mba nzaraiko amin'ny olonao ho anao reraneny voninahitra mba tahio mihoatra ny ity fiangonana ity Jesosy ny fiangonana katolika
fiangonana FGKM, fiangonana Luterana, fiangonana Anglikana, reo fiangonana FPM, reo fiangonana zandry rehetra tsy voatanisanay, reo fiangonana lehibe rehetra eto amin'ity Frantsa ity. Eny, kristianina rehetra sy ny fiangonana rehetra fa Andriamanitra tsy mba manavakavaka ianao. Zay rehetrarehetra kosa amakivaky ny taona 2024 hatramin'ny litera anankiray nitsodrano ara-panahy teo, anaraka anay rehetrarehetra. Anaraka ny tokantrano tsiraray avy. Dia hotahinao ny tsiraray avy, rainay izay any an-danitra. Mamasina ny anarana. Tonga ny fanjakana. Tamanitsy. Meonay ny anmasana. Melany kay. Takina melana izy nao meloka taminay. Ary aza mitondra anay afana. Manafanay amin'ny ratsy. Anao fanjakana sy ny hery. Ary ny voninahitra. Farany tsy hiala eto tsika androany raha tsy confirme tsika amin'ny vavantsika hoe hivoanao ny varavaran'ny lanitra. Mba ilaza amin'ny olona anankitelo ianao zao hoe courage fotsiny ianao hoe fa ho voain'i Jehovah ho anao ny varavaran'ny lanitra. Eo ihany tsika. Mi voa barabara lancha Yewana cheantuku Umba paevana slaza Sere chamino mi voa barabara lancha Yewana cheantuku paevane Umba paevana slaza Izao tena tsika izao, izao tena tsika izao sy ny zava-tsoa zay mandravaka azy. Izao tanitsika izao sy ny zava-maro nomenantsika. Dia samy asa tanan'ilay mahefa namonjy antsika. Iene, andesika. Oh mivoa, Voan barabaran lancha Yewana cheantuku Umba paevana slaza oh mi voa barabara lancha Yewana cheantuku Umba paevana slaza Kristino tuku madesi Aizaruiak katrany tanàna ny tompontsika Sovy no manjaka ifenilany iza sy ny tany Move tsy lay nandresa ny fafatesana hoatsika Iende, desika io fony hoe oh mi voa Yewana cheantuku Umba paevana slaza Kristino tuku madesi oh mi voa barabara lancha Yewana cheantuku Umba faefane Umba paevana slaza Kristino tuku madesi Andraoni tatonareo reny varavarana fahagola Idiran'ilay mpanjaka ny voninahitra Iza Kristila nandesika nanonobra paevana Iene, andesika io Oh, mi voa varavara Yewana cheantuku Umba faefane paevana slaza Kristino tuku madesi Oh, mi voa barabara lancha Yewana cheantuku Umba faefane paevana slaza Kristino tuku madesi Kristino topo panesi Kristino topo panesi Abaka miura kachel Samutaina Andriamanitra tsika omena ny président fandaminana kely vetivety araka ny fanambarana tamintsika farabarany teo. Eny toko
misaotra pasteur fandaminana ho antsika rehetrarehetra tompo satria efa mba tsinjona io rehefa fotoana fandalovan'ny ray aman-dreny tahaka an'izao dia marobe nareo mba te hiresaka aminy marobe ny tenana fotoana manokana hiaraka aminy eo amin'ny ronjato mahery kely eo tsika ronjato tsika raha mba ray minitra isan'olona dia imagine eo mbola misy adiny roa mahery zany dia mba ankinina amin'ny fahendrentsika aoka mba tsy ho adinitsika pastery tateloko nefa na izany ara fa mba fiangaviana ny atompoko raha mba mety ronjato tsika ho aka raha ray minitra isan'olona mbola misy adiny roa mahery adiny telo zany tsika mbola hoeto mankiniko amin'ny fahendren'ny rehetra tompoko ny fanatonana pasteur ray aman-dreny raha sitrapon'andriamanitra ny aladitsika miona tompoko tahin'andriamanitra tsika rehetra tompoko misaotra tsika rehetra dia tsy manao fialan'ny olona avy nandeha nanao baolina karesitsika fa manao fodin'ny olona mandresy satria momba tsika ny fahasoavan'andriamanitra mimoava rehetra samy ten'andriamanitra tsika rehetra tompoko mamfanao veloma ampifaliana ny rehetra tompoko rehefa tsy amin'ny koloara ihany tsika no mijaikojaiko masina oh mivoa mafaefane oh mivoa